Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Aminao mandrakarivany ny fahasoavan'ny tompo faly miona aminao indray eto ampandiniantsika ny tenin'Andriamanitra. Ny salamo 7:1 ka hatramin'ny 2:20 no anjara sakafontsika anio. Salamo 7:1 ka hatramin'ny 2:20. Alohany amakitsika izany sy andiniantsika azy dia hiara-mivavaka indray sika, angataka ny fanahy masin'Andriamanitra mba hampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra. Aoko fantatsika rehetra ry havana fa ny famoahakevitry ny teny amin'ny voalazan'ny soratra masina ao dia tsy vita amin'ny fisainan'ny olona fotsiny ihany. Ary matony tompo ny laza hoe andefa aminareo ny mpananatra aho izy no hitaradalana aminareo amin'ny marina rehetra, dia mazava loatra fa raha tsy tarihiny fanahy masina isika amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra dia mety handray heviteny diso. Raha tsy zany dia tsy ho nilaina ny fanahy masina, fa satria tsy maintsy ilaina hitarika antsika ny fanahy masina, dia izany no mahatonga antsika hira mandrakariva hoe ry fanahy mpanazava miandrandranao zahay. Ary noho izany hiara-mivavaka isika angataka ny fanahy masina mba hanazava amintsika indray ny tenin'Andriamanitra zao. Misaotranao zahay ry Andriamanitra rainay eo no ny fitiavanao sy ny famindramponao. Anokafanao eto anatrehanay indray ny hanim-panahy ho anay, satria tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny tena rehetra zay aloky ny vavanao. Misaotranao zahay, mideranao zahay, mankalazanao manana zany teninao zany, teninao zay anolotsainanay eo anoloan'ny zava-misy, teninao zay taradalana anay ry tompo eo, mba tsy raparapana ty aiziny zay, satria ny aizina manarona ny tany, ny aizim-pito manarona ny firenena, nefa ny teninao no fanilo ny tongotra izy fanazavana ny lalanay. Mitenenary ry fanahy masino fa miaino anao zahay. Amen. Salamo 7:1 ka hatramin'ny 2:20. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Ry Andriamanitra, fiderako aza manginy anao, fa ny soka-bava ny ratsy fanahy sy ny mpamitaka amely ahy. Ny teny ata amin'ny lela mandaingy izy, teny fakahalalana no nandidinany ahy, ary ny ady tamiko tsy eo an-tsehoany izy. Ny fitiavako dia ny valiany fandrafiana, fa izaho kosa dia mivavaka. Ny soa nataoko no valiany ratsy, ary ny fitiavako no valiany fankahalana. Anendreo olona ratsy fanahy hanapaka azy, ary aoka izy mpanohitra hitsangana eo ankavanany. Raha ho tsarainy izy dia aoka ho meloka, ary aoka ny fivavahany ho tonga fahotana. Aoka ho vitsy ny androny, ary aoka ho lasa n'olo-kafa ny anjara raharahany. Aoka ho kamboto ny zanany, ary aoka ho mpitondra tena ny vadiny. Aoka irenireny mangataka ny zanany, ary aoka iremby lavitra ny tranony efa rava izy. Aoka ny mpampanana vola hamandrika izay rehetra nanany, ary aoka ny olo-kafa hifoka ny vokatry ny asany. Aoka tsy haharitra hamindra fo aminy, na hiantra ny zanany kamboty. Aoka ho fongotra ny taranany, ary aoka ho vonoina amin'ny taranaka mandimby ny anarany. Aoka ho tsarovany Jehovah ny elo-drainy, ary aoka tsy ho vonoina ny elo-dreniny. Aoka ho anatrehan'i Jehovah Andriamanitra mandrakariva izany, ary ho foanany tsy eo ambonin'ny tany ny eny fahatsarovana azy. Satria tsy mba nahatiaro amindra fo izy, fa nanenjika ny oro sy ny malahelo, ary ny reraka-po mba hahafaty azy. Tia ozony izy ka nanody azy zany, tsy tia indra fo izy ka nanalavitra azy zany.
mitafiozona tahaka ny lambany izy, ka niditra teo kibony tahaka ny rano zany, ary tao amin'ny taolany tahaka ny diloilo. De aoka ho tahaka ny lamba hitafiny izany ary ho fisikinana isikina ny mandrakariva. Izany no amalena avy amin'i Jehova ho amin'ny mpanohitra ahy, dia izay manendrikendrika ahy. Enavindray ny fahamarinana zay ho tsoatsika indray amin'izay tenin'Andriamanitra vao novakitsika teo ry havana. Ny fahamarinana voalohany dia ny hoe efa nisy hatramin'ny ela ny olon-dratsy manenjika ny olo-marina. Efa nisy hatramin'ny ela ny olon-dratsy mpanenjika ny olo-marina, mpamadika fitiavana, manambara ny faharatsiany ny fon'olombelona. Izao salamo izao dia efa any amin'ny 3,000 taona tany ho any nanoratana azy, nefa dia mbola hitantsika mandraka androany izany zava-misy izany. Fa inona moa ilay zava-misy? Reo ratsy fanahy na ny didina ny Davida. Inona no ataon'ireo ratsy fanahy reo? Ny sokabava ny ratsy fanahy ozy sy ny mpamitaka amely ahy. Ny teny tamin'ny lela mandainga izy, teny fankahalana ny nanadodinany any Davida. Ny ady tamiko tsehontsehoany izy ho izy, ny fitiavako no valiany fandrafina, ary ny sonataoko azy no valiany ratsy, ny fitiavako no valiany fankahalana. Izany no hitan'ny Davida teo amin'ny fiainany. Davida nefa nanao ahoana Davida? Ny Samuela voalohany 5:12 no nanambaran'Andriamanitra hoe mpanjaka voafidin'ny foko anie Davide. Ary ny Salamo 7:7 dia nolazain'Andriamanitra hoe nalaiko avy tany ambalan'ondry anie izy. Ny mpanjaka voalohany 5:5 dia voasoratra fa nanao zay mahitsy teo anatrehan'i Jehova izy, afatsy ny tamin'ny Oriaotita irery ihany, izay ihany mba fahotana hita teo amin'ny Davida. Ary ny asan'ny apôstôly 7:12 no nanambaran'Andriamanitra fa lehilahy araka ny fony tokoa hanao ny sitrapony Davida. Raha izany no izy ry havana, dia tokony tsy hisy olona mihitsy any hakahalan'i Davida. Izany ny fomba fiainan'i Davida, olona natahotra an'Andriamanitra, ary hitan'Andriamanitra hoe ny fony dia fo, efa tena Andriamanitra mihitsy no nanome azy zany fo zany. Nefa dia izao ihany mbola hita, nankahalain'ny olon-dratsy izy, nendrikendreny izy, novaliany ratsy ny fitiavany, novaliany fankahalana ny fitiavany, novaliany fandrafina. Izany no natao an'i Davida. Aty aoriana nefa hitatsika miariary koa fa na Jesosy tompo azany raha teto amin'izao tontolo zao izy, inona moa ny zava-dratsy nataony? Nefa inona ny nefaran'ny fiainan'ny maha-olombelona azy? Fankahalana sy fanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Mahalasa eritreritra ry havana, ary mbola izany mandraka androany ny zavatra hitanao. Mba miezaka ery ianao manao ny fahamarina, fa mbola misy foana olona teny ratsy ianao, manao an'izao manao an'izao. So ihany, fa misy modely efa hitatsika teo aloha,
ahatonga antsika tsy ho taitra na dia mandeha amin'ny fahamarinana azy ianao ka enjehin'ny olona tsy taitra intsony ianao satria Davida efa nataon'izany, Jesosy efa nataon'izany. Ary Jesosy koa efa nanambara izy, indrindra noho ny fanarahana ho azy hoy izy hoe raha nanenjika izy dia hanenjika anareo izy. Sambatra ianareo raha ratsiny olona sy enjehiny, ary asiany izay tena ratsy rehetra itenena ny lainga anareo noho ny amiko, mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-potianareo any an-danitra. Matio 5:1-10. Koa zagagary ianao havako, raha na dia miaina miaraka amin'ny Jesosy ianao, ka mandeha amin'ny fahamarinana ianao, ka enjehin'ny olona ianao, misy mpanaratsy manaratsy ianao, misy olona miteny ratsy ianao, zavatra tsy nataonao dia lazainy fa nataonao etsetera, zavatra nitranga tamin'ny Davida anie zany, niainan'i Jesosy anie zany, ary efa nampiomanina ny amin'izany sika. Ho avy aza ny andro, hoy Jesosy Tompo, ka ataon'ny olona fa manao fanatitra ao n'Andriamanitra izy raha mamono anareo, zay mahafoy ny ainy no ny amiko no azo zany ho Jesosy. Ary zany ny tombontsoa antsika zay miara mandeha amin'ny Jesosy, manana ny Kristy velona ao anatiny, ka na dia hiara ny fanenjehana mafy tahaka ny nahazo an'i Jesosy azy ianao, la Kristy velona ao anatinao dia manome anao ilay fiadanana anambarany hoe tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo. Ny fahamarinana anankiray manaraka, raha ohatra ka Davida nijerentsika, dia tsy hoe dia nienaina fotsiny amin'izao Davida, fa izao nitondram-bavaka ny zavatra nanjo azy izy, nitondram-bavaka ny zavatra nanjo azy izy. Izao mihitsy ny teniny hoe izaho kosa dia mivavaka izy. Areto ry havana dia tsara ny manambara ny fomba fivavaky Davida. Misy fahamarinana anankiray fantatry Davida, ovakitsika ange zay fahamarinana anankiray zay fantatry Davida zay ao amin'ny Samuela 1:420, zavatra nampiarany teo amin'ny fiainany manko zany, fahamarinana fantany ary dia nampiarany teo amin'ny fiainany. Samuela 1:420, 7-20. Hoy izy tamin'ny olony, sanatry amiko eo anatrehan'i Jehova raha hanao zany zavatra izany amin'ny tompoko zay voahositry Jehova, ka hanintsitra ny tanako aminy fa voahositry Jehova izy. Fa moa raha misy olona mahazo ny fahavalony, avelany andeso amatsara va izy, koa ho valiany Jehova soa anie ianao noho ny nataonao tamiko androany. Ary indro fantatro fa ho mpanjaka tokoa ianao, ary ny fanjakan'i Israely ho toafatoetra tsara eo an-tananao. Fa inona moa ny zavatra nisy tamin'io fotoana io ry havana? Inona ny nahatonga an'i Davida hoe sanatry amiko raha hanao zany zavatra zany amin'ny tompoko zay voahositry Jehova, ka hanintsitra ny tanako aminy fa voahositry Jehova izy. Efa voahositra ho mpanjaka mihitsy Davida, saingy mbola teo Saoly mpanjaka. Zany hoe raha ny marina, efa nolavon'Andriamanitra Saoly, fa Davida no efa nasainy no sorany Samuela. Tezitra noho izany anefa Saoly, koa dia nanenjika ny Davida izy ary nitady zay amonona ny Davida. Nisy anefa fotoana zay nanehoan'Andriamanitra ny maha-Andriamanitra azy, ka lay Davida zay nenjehina ny tediavina ho vonoina dia afaka namono ny Saoly tao anatin'ny torimasony tamin'ny andro alina. Saingy na dia nampirisika ny Davida hamaly faty aza, zany hoe hanintsitra ny tanany hamaly faty any Saoly, ireo olona niaraka taminy dia tsy nanaiky zany Davida. Sanatry amiko raha hanao zany ho izy, tsy hanao zany aho. Ny antony dia fantany, ny famalina za no amaly ho Jehova, fantany zany, ary dia tsy nety hanao zany izy, fa nivavaka nataony arak'izay hitatsika teto. Eo ry havana dia sarotra amin'ny olona ny anaiky zany. Ny zavatra tian'ny olona dia ny mamaly faty. Mbola ifakahity sike, mbola isy ny torinao, tsy ho azoko nga ianao. Izany ny tenin'ny olona maro
hamaly faty. Davida eto mivavaka izy eto. Izy tsy nitsangana hamaly faty fa nivavaka tamin'Andriamanitra izy hamaly faty reo olona mpanao ratsy ireo. Ary ny azo atao hoe ny famitinana izany dia reo hitatsika ireo neo aoka ho fongotra ny taranany. Mety ho azony Davida natao ny namongotra ny taranany satria mpanjaka izy. Mety ho azony natao zany. Fa tsy nanao zany izy. Fa nangataka an'Andriamanitra izy hisolo azy hamaly faty reo fahavalony reo. Izany no nataony. Mivavaka aho izy. Fantan'Andriamanitra fa tsy anahy ny fahamaliana fa anao ny fahamaliana. Ary zany aloha dia marina. Vakitsika inge ny Romanina 12 hoe marina araka ny tenin'Andriamanitra zany, marina araka ny testamenta vaovao, tsy testamenta taloha ihany fa ny testamenta vaovao koa. Zao ny fahamarinana ambarany ao Romanina 12 andininy 4 ka hatramin'ny andininy 120. Vakitsika inge misaora zay manenjika anareo, misaora fahaza manozona, miaraha mifaly am'izay mifaly ary miaraha mitomany am'izay mitomany, miraisa saina, aza mihevitra iavina vonana fa aoka mba ho zatra ny fietreny ianareo. Aza manao ny teninareo endry, aza mamaly ratsy na aminiza. Miomana hanao zay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra. Raha azo atao dia ataovy zay iavananareo amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana fa voasoratra hoe ahy ny famaliana, izaho no amaly ho Jehova. Raha nona ny fahavalonao omeo aniny izy, raha magneta ety izy omeo isotrony. Raha manao zany ianao dia anamatra vainafa eo andohany. Aza mety ho resy ny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Sarotro zany. Aza mamaly ratsy na aminiza. Sarotro zany. Ary tsy vitan'olombelona amin'ny maha olombelona azy zany. Davida tena tsy sahana maly ratsy any Saoly izy, nefa satria fo araka an'Andriamanitra ny tao aminy nahavitany zany. Fa raha zay fon'olombelona fotsiny am'izao tsy mahavita izany. Ary izany inieny mahatonga an'Andriamanitra ilaza hoe meko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo mba hatonga anareo andeha araky ny lalako ary hitangana ny fitsipika anaraka azy. Tsy vitan'olombelona amin'ny maha olombelona azy zany. Ny antsika ve araky nefa fantatra raha teo valy faty mbola ifakahity sika. Izany foana ny olona. Eto nefa ry havana dia izao. Fahamarena fahatelo. Misy mahasamy hafa azy ny vavaky Davida ho an'ny fahavalony sy ny vavaky Jesosy ho an'ny namono azy. Samy fahavalo ihany nanodidina azy reo. Zavatra hitatsika zany, neny Davida atsika eo ny hoe ny fahavalo manodidina azy, ny teny ratsy azy, nanao ny zao azy. Ary ny vavaka nataon'ny Davida hoe tena ho foana mihitsy, ho fongotra. Ny taranako reo fahavalo mitsangana iady amiko reo. Izany ny vavaka nataon'ny Davida. Valy faty, ho fongotra ny taranany. Ary aoka ho vonoina amin'ny taranaka mandimby ny anarany. Ho kambotiny zanany, ho lasan'ny olona ny raharaha, ny etsetreetsetra. Izany no vavaky Davida. Tsy te hamaly izy. Fa Andriamanitra no ny fahafantarany hoe an'Andriamanitra ny famaliana dia tsy te hitsangana hamana izy fa ngamba. Raha tsy nisy ny tenin'Andriamanitra hoe ahy ny famaliana, zaho no hamaly ho Jehova, dia angamba naripany daholo reo olona reo. Fa neny Jesosy kosa, Luka 7:24-30. Raiko mamelany elony fa tsy fantany zay ataony. Ary Jesosy tompo raha nanao zany izy, dia izy ihany nefa nanambara. Mivavaha n'izay manenjika anareo. Misaora fahaza-manozina. Nampanoratiny mihitsy tamin'ny alalan'ny Paoly apôstôly zany tamin'ny Romanina. Stefanina ihany koa torahan'ny olona vato ilay martyra voalohany. Asan'ny apôstôly 7:9-10. Ao na ny vavaka nataony teo am-pialanaina. Tompo, aza tao eliny ny izao ta izao.
dia ho ihany paoly raha nanoratra izy, raha anona ny fahavalonao meo anina izy, raha mangetaheta izy omeo isotrony, raha manao zany ianao hanambatra vainafy eo andohany. Aza mety ho resiny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Nivavaky Jesosy ve? Raha io mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Ny fahaizana mamela elo kariavana tsy vitanao amin'ny maha olombelona nao zany. Tsy vitanao amin'ny maha olombelona nao zany. Ary zany ny mahamarina ny tenin' Jesosy hoe raha misaraka amiko ianao tsy mahay manao na inona na inona. Defa zao ve nataony ahy? Inona ny tsy natao an' Jesosy? Na lamba raka, no rorana, no satroan-tsilo, no kapohina, na boridana. Izany ineny natao an' Jesosy. Nefa reo olona nanao azy izany no nivavahany hoe raha io mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Dia ho izay ngambo ianao mieritreritra hoe zany aloha pasteur dia tsy mba ho vitako mihitsy zany ka. Eny ekena nefa marina zany, tsy vitanao anie zany raha ianao tsy vitanao zany. Fa rehefa men'ny tompo anao ny fo vaovao sy fanahy vaovao, dia vity zany. Nisy nahavity zany ve io hitantsika Stefanina? Nitoraham-bato ane izy. Inona nefa ny nataony? Nitory an' Jesosy vaomby tamin'ny hazo fijaliana ny nataony. Nijoro vavolombelon'ny famonjeny Kristy ny nataony. Tsy nisy ratsy nataony amin'izany, nankantony tenin' Jesosy izy hoe ianareo ny vavolombeloko. Dia io izy nitoraham-bato io. Kanefa tompo aza tao elony ane zaoto zao. Izany nivavaka izay nataony. Ka eto ary havana. Dia aza makatahaka ny vavaky Davida. Amin'ny teny frantsay moa io salamo io dia atao hoe psaume d'imprécation. Zany hoe salamo fangataham-bary faty. Fa tsy zany ny an' Jesosy. Tsy mba anjara tsika ny mangataka famaliana faty, fa mangataka famelan-keloka no anjara tsika. Izany ny testamenta vaovao. Ary moa tsy zany ve ny nampianariny vavaka nampianariny tompo hoe mamela ny elokay tahaky ny namelanay zay meloka taminay. Raha vao manao iny vavaka iny ianao kanefa tsy mbola mamela eloka zay olona nanao ratsy taminao, dia milaza aminao aho fa ohatrany mandainga ane zany. Raha mangataka famelan-keloka isika, matoa Jesosy na hoe mamela ny elokay, dia hoy izy hoe tahaky ny namelanay zay nanao meloka taminay. Ka raha misy olona nanao alahelo, ambaran'ny tompony hoe na mitondra ny fanatitra ao azy ianao, ka eo no hitanao fa misy olona mahanalahelo aminao, dia ataovy aloha zay havananao amin'izany. Ataovy aloha, esory aloha ny alahelo ao anatinao ao. Fa raha mitahery eloka ao am-po ianao, dia tsy iaino anao ny tompo. Ary matona antsika handiny tenany amin'izany. Handiny tenany amin'ny hoe raha mivavaka tokoa manko ahy zany. Dia mbola hitahiry lolo-po amin'ny ranona sy ranona ve aho? Ianona neka efa nana ratsy abe loatra e. Ianona efa nanao atahaka an'izao sy tahaka an'izao e. Ianona efa tena tsy ndraraha mihitsy ary zay zavatra nataony ahy zay. Dia hoy ny sasany hoe tsy adiniko mandramaty zay ny ratsy nataony ahy. Raha izany moa no ataon'i Jesosy, ho manao ahoana isika raha ny fahotana vitantsika ny tsy navelany zany, raha ny ditry ny fotsika nanalavitra azy ny tsy navelany zany, dia inona no efa rano ny fiainantsika? Ary izany ny mahatonga antsika hoe marina fa tsy antsika ny mamaly fa n'Andriamanitra. Nefa ny angatahantsika dia izao, mamindraha fo tompo, mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Lalan-kafa ny lalana tokony izorantsika amin'izao fiainan'izao fa tsy tahaky ny fiainan'izao tontolo izao. Miova amin'ny fanavaozana ny saina ho ny tenin'Andriamanitra, hifanaraka amin'ny tenin'ny Jesosy tompo. Ka na manana alahelo amin'olona azy ianao no ny ratsy ataony taminao, mamela ny elony raha eo fa tsy fantan'izay ataony. Izany no tokony vavaka ao ho an'izany olona manao ratsy ianao zany. Reo ary ny fahamarinana raisitsika androany, efa nisy hatramin'ny ela ny olon-dratsy manodidina ny olo-marina, azagaga ianao raha misy zany. Na dia mandeha amin'ny fahamarinana ianao ka manodidina anao ny olon-dratsy, manao zao teny mahatezitra sy manao zay fanalana baraka anao rehetrarehetra zao, azagagany amin'izany ianao fa izany ny fon'olombelona. Fa izao ento ambavaka izy reny.
ka aza manao tahaka ny vavaky davida nefa ka mitady valy fato azy fa manaova tahaka ny vavaky jesosy hoe raha io mamela ny eliny fa tsy fantan'izay ataony. Raha manao zany ianao hanambatra vainafo eo andohany hoy ny voasoratra enganie ka ho feno kristianina mahay mamela eloka ny tanitsika dia amela eloka ny Madagasikara Andriamanitra ka hanandratra azy ho no sambatra fa izany raha teo no hitahitatsika ho an'Andriamanitra ny eny voninahitra ivavaksika. Endre ny fitiavanao Andriamanitro, ahitanay zavatra mahafinaritra mandrakariva ny teninao, ahitanay modely anay tahaka ary ahitanay koa tokony tsy ataonay ampio zay mba hanana fo tahaka ny fon'ny Jesosy tomponay ka iandry anao Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra nefa koa hahay mangataka famelan-keloka ho an'izay rehetra mitsangana ho fahavalonay amin'ny anaranao Jesosy io nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambana mpiara-mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao zany azo atao ny mividy kasety na CD izay hafarana amin'ny fikambana mpiara-mamaky ny baiboly Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana tarby 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa mifandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.